Fahameraba-tsika tsy avindray atra tsy ty lady maraina fa 30 volana marsa ity misotroan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray ary nirina dia hitondra fitahina ho antsika hatrany anay izany. Alohan'ny hialantsika ny hamofina inan'io dia hivavaka. Hitomba-Andriamanitra eo mbola ve-pisaoranao zahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anain'io. Misaotra anao ihany koa Tompo satria manana anao zahay tsy mahatsiaro irery fa manana ray mpiahy, ray mpiaro, ray mpamela heloka. Izany indrindra ny talaona ianao dia mba ny hamelanao ny heloka itsy aveto satria mpanota izay. Andray tenao izahay ankehitriny ka meteza ianao hiasa amin'ny foamam-pananay. Tonoina sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka ho fanompoana ankasitrahany lanitra. Nalaina amin'ny Lioka 2:12 sy 13 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo roa fa ny anankiray ho alany, ary ny anankiray ho tiany, ary ny anankiray ho mbany, ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Amen. Maro amin'ireo izay mitonona ho kristianina no tsy manana firaisana amin'ny Kristy. Ny fiainana andavanandro sy ny toe-tsainy dia maneho fa tsy ao anatin'ny Kristy. Tsy azo anteherana izy ireny ary tsy azo hitokiana. Manao izay hampihena ny fanompony ho amin'ny ezaka kely indrindra izy ireo. Itsakilana nefa dia ny karama ambony indrindra ny takiny. Miatra amin'olona rehetra ny anarana hoe mpanompo, koa satria mpanompo isika rehetra dia mahasoa antsika ny mijery modely arahantsika. Fanontaniana napetrako aminao dia manao hoe move izany ny modely ny tsy fahatokiana sy sahany mifanohatra amin'izay. Move toetra hita eo amin'ny mpanompo ny manao asa fanompoana be tsy arak'izay tratrany, ary moa ve tsy zavatra fahita ny fihezahany hamita haingana ny asany amin'ny fomba mora arak'izay azo atao, ary manao an'izay azahoany karama amin'ny alalan'ny ezaka izay kely dia kely. Aoka ireo izay mitonona ho mpanompo amin'ny Kristy tsy hanadina ny anatranatra ny apôstôly ilay manao hoe ianareo mpanompo maneke ny tomponareo araky ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona eo maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo, ary ninona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'ny olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny fa manompo amin'ny Kristy tompo ianareo. Tokony ho hita eo amin'ny asa rehetra ataontsika ny fahatokiana sy ny fikalikaliana ary ny fikajiana fatratra. Na iza misy atsika na any an-dakozia io, na any amin'ny efitrano fiasana io, na amin'ny toerana fanotapirimby io, na any amin'ny toeram-pitsaboana io, na any an-tsekoly, na iza misy atsika ao amin'ny tany mboalopoko ny tompo dia tokony hikolokolo fahatokiana sy fikajiana fantatra ny famasinana sy ny fitiavan'i Kristy isika. Iriko ane mba hitombo tokoa isika amin'ny fahatratrarana ny fenitra tsara indrindra satria miara-miasa amin'ilay avo indrindra isika. Amen. Ianay tsara indrizan-danitro mbola misaotra anao zahay eny amin'izany teninao zany. Mangataka aminao izay tompony amboarina ao an-trany ary koa ny ankairezanao anay amin'ny fomba manokana mba ahafahanay manateraka an'ireo andraikitra napetraka aminay amin'ny tsakany sy andavany. Metezanao mboly ny tsara indrindra ao anatinay, fahazotoana, fiaretana, fitadiavana sy ny fanaovana ny tsara ary ihany koa ny fitandremana ny fahamarinanao aminaran'i Jesosy. Amen. So
Sepiaro